Ny antoko politika ZFFM rehefa nahita fa tsy rotsaka pasteur Mayola araka ny faminanina fa apetraka dia nivory dia narehefa nanapa-kevitra hoe hanoana candidat anankiray dia nitapaka ny zareo tao hoe ny candidat Irady Rafalimanana no tohanana rehefa vita ny dinitra ka andeha hifampiraharaha amin'izany candidat izany ka raha misy ny fifanarahana zany araka nitapaka ny zareo amin'izany candidat izany dia mijanona izay efa nanapa-kevitra izay mba tanterahana ny fiaraha-miasa zany. Raha sanatria moa zany hoe misy ny fifanarahana aorianan'izao fifanarahana izao dia ny politika ZFFM zany araka ny tenin-jareo dia misokatra amin'ny candidat rehetra zay ilay hiara-miasa aminy. Fa ny fiangonana apokalypsy kosa miaraka amin'ny pasteur Mayola izany dia tsy manohana candidat mihitsy fa miandry ny fatakarany faminanina dia le hoe apetraka pasteur Mayola fa tsy manatena ny ahalana ny Irady zany ny apokalypsy. Parce que inona ny fanatenana? Ny nampatonga ny antoko politika resy lahatra taminy zany le projet-ny tena mitovy tsisy valaka amin'ny zavatra nieritreretiny ataon'ny drona fandresena ny fahansana zany. Tena mitovy aza za moa tsy teny hitovy isanjato zany fa ataoko hoe 5 isanjato ny projet-ny zany no hitan'ny antoko politika zany natonga azy ireo rehefa nanapa-kevitra zay hoe hiara-miasa aminy hanohana aminy raha ohatra ka mety ny fifanarahana. Zao manko zany ohatra hoe karazana mbola hoe manao fiancé zany zareo zany hoe mbola mangatabaty hoe iraikitra sa tsy iraikitra fa dia zay zany ny zavatra hita hoe tombo fijery dia efa natona zany fa zay ny fanapa-kevitra hanohana candidat satria fiangonana miandry ny faminanina dia ny antoko hanohana candidat anankiray satria amin'ny antoko matoky zany tsy mety mipetraka fotsiny sady tsy hanohitra candidat tsy hanohana candidat tsy mety zany zay amin'ny antoko dikan'izany raha vidina zany izy dia hoe ny antoko ZFFM zany manohana candidat amin'ny fifidianana fa ny fiangonana apokalypsy miandry ny fametrahany faminanina ny pasteur Mayola.